Ominao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tenyio ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Mateo 20, andininy 20 ka hatramin'ny 7. Mateo 20, andininy 20 ka hatramin'ny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany dia nanantona an' Jesosy ny reniny zanak' Zebedio mba mizanany lahy. Dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, inona no irianao? Dia ora vehivavy taminy, mandidia mba hipetrahan'ireto zanako roa lahy reto, ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namalaka nanao hoe, tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ianareo fa hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Dia hoy izy roa lahy taminy, hainay ihany. Hoy kosa izy taminy, hisotro amin'ny kapoakako tokoa nareo. Fa nipetraka eo amin'ny tanako ankavanana sy eo amin'ny tanako ankavia dia tsy aho no hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Amen. Araka izany ravana dia ny fangatahana nataon'ny reniny zanak' Zebedio sy ny navalin'i Jesosy azy. Izany moa hitantsika eo amin'ny soramandry mba mitina tsara ity ampahatsoratra masina izay nivakitsika teo ity, ary fahamarinana 3 ry havana no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe, tsy fantatrareo izay angatahanareo, hoy Jesosy tamin'izy 3 mianaka nangataka toerana ao amin'ny fanjakany. Tsy fantatrareo izay angatahanareo, hoy Jesosy tamin'izy 3 mianaka nangataka toerana ao amin'ny fanjakany. Hitantsika izany eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 tapany voalohany. Eto dia mahita vehivavy anankiray tonga niankohoka teo amin'i Jesosy niaraka tamin'ny zanan'ireo lahy mba hanao fangatahana. Ity vehivavy ity dia ambara eto hoe io zany no reniny zanak' Zebedio. Izany hoe io zany no reniny Jakoba sy Jaona. Io zany ny vadiny Zebedio ary io ramatoa io zany dia tonga nanantona an' Jesosy niaraka tamin'ny zanany mirahalahy. Reo zanany mirahalahy reo mpianatr' Jesosy reo anisan'ny apôstôly 12 zany Jaona sy Jakoba zany, ary samy voantso ho apôstôly daholo. Dia nanantona ilay ramatoa dia nangataka tamin'i Jesosy izy. Inona ny nangatahany? Ho Jesosy, inona ny zavatra tadiavinao ramatoa? Dia hoy izy hoe zao mba mandidia ozy mba hipetrahan'ireto zanako roa lahy reto, ny anankiray eo amin'ny ankavananao dia ny anankiray eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Raha ambara zany dia hoe nangataka toerana, nangataka plasy ho an'ireto zananyreto zany ity ramatoa ity. Ary teo koa ilay zanany niaraka taminy teo. Inona no mety hoe nanosika azy ho amin'izany? Eo aloha izany ny hoe fitiavan-janaka. Fa misy koa ilay hoe fitiavana fahefana, fitiavana te ho lehibe, ary nahitsin'i Jesosy mihitsy izany tao aoriana kely eo. Hoe fitiavana ho lehibe, raha misy te ho lehibe ozy, fitiavana voninahitra. Azo ambara koa hoe fitiavan-tena. Satria misy mpianatra 12 eo mbola misy mpianatra 10 eo maninona ny tonga dia ho alain'ny zanako daholo ny plasy rehetra, dia ny ao ankavia sy ny eo ankavanana, dia tonga avy any ianao anao resaka ohatrany hoe malalalala olona ve sa hoe ahoana? Ary ho hitantsika fa raha vakina ny toen'io tantara io dia tezitra be mihitsy ny folo lahy rehefa nandrehan'io zavatra io, niteraka malaizy tao anatin'ilay groupe ilay izy. Tsy fantatrareo izy Jesosy zavatra izay angatahanareo, tsy fantatrareo. Amin'ny andininy 20. Nahoana hoe tsy fantatrareo? Satria voalohany aloha ilay zavatra eritreretin'ity ramatoa ity dia ilay fanjakana eto amin'ity zao tontolo izao ity, hoe ho lasa mpanjaka io Jesosy Kristy io ho mpanjakan'ny Israely ka ny zanako izany no lasa prime ministre. Dia ny anankiray zany inona asa ho filohan'ny Sénat sa filohan'ny inona? Zany ohatrohatran'izany zany ilay fangatahana izay ataony. Ka tsy fantatrareo Jesosy satria ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay fanjakan'i Jesosy Kristy tsy eto amin'izao tontolo izao fa any an-danitra. Zavatra hafa ny ao an-tsainy nefa zavatra hafa ilay tena izy. Ary tsy fantatrareo izay angatahanareo satria tsy resaka favoritisme, malalalala olona ohatran'izany no ahazahoana toerana any an-danitra. Misy sakrifisy be io, mbola ho azavaina rehefa avy eo zany. Misy sakrifisy be ny fahazahoana toerana. Ary mbola ambaran'i Jesosy eo koa fa tsy izy no manendry sy mametraka ny olona ao amin'ilay toerana fa Andriamanitra. Ny dikan'izay zany tena diso fangataka tanteraka ity ramatoa ity niaraka tamin'ireto zanany reto.
fa zavatra tena tsy hainy akory ny zavatra zay angatahany tsy fantany fa ny zava-dehibe ao anatiny fotsiny zao le fitiavana fahefana, le fitiavana teo lehibe, lay fitiavana voninahitra de mampatonga azy anaonao foana ohatran'izao. Inona ravana ny lesona azoka tsoahana avy am'izany? Tandremo ny fitiavam-pahefana e, mampanaonao foana io ry havana, mampanaonao foana io. Zavatra anisan'ny zavatra mahatsiravina ry havana. Asa aloha fa misy olona tena miteny an'izany mihitsy hoe mbadinianareo fa rehefa kaikany ny fifidianana de be dehibe foana ny zaza very de sanatria very satria misy olona manao sorona tsy misy olona manao sorona roa. Ataon'ny olona sorona mihitsy ny ain'olombelona azahoana fahefana. Sanatria ane zany. Zava-doza ane zany. Tena misy aloha ny manao paky tany amin'ny devoly. Azahoana fahefana, azahoana voninahitra. De atao sorona mihitsy hatramin'ny fianakaviana. Tena misy ane zany. Tena misy zany. Tandremo. Misy olona tena mandeha makany amin'ireny fikambanana miafina reny, fikambanana maloto. Fikambanana zay azanao hoe mpanao asa soa nefa miafina ambadika zany ny politika ny satana rehetrarehetra. De lasa mandeha mivory miafina mandingina any. Mba haninona? Mba hitambatambatra ao de ao ny ahazo fahefana. Nefa rehefa avy eo ho fatorany ao ianao hanompo ny satana. Mba hazahoana voninahitra sy fahefana manaonao foana ny olona maro. Ndray mandeha izay nanao fanadihadiana tamin'ireny toerana fanaovana tamin'ireny toerana fanaovana douane, misy douane reny. De miresaka le olona manao be dehibe mihitsy mpitondra fanjakana mandalo eto. Fiera mihitsy izy mitantara an'izany. Rehefa aloha amin'ny fifidianana de mandalo eto reo izy mandeha maka fitahiana, maka rano, manao an'izao manao an'izao eto. De manaonao foana manompo sampy ny olona sasany satria mitady fahefana, mitady toerana, mitady seza. Io fitiavan-tseza io aneravana tena mahatonga ny olona misy mamorika mihitsy mifamono ny olona sasany indraindray mba hazahoana toerana. Ity nitady haka an'ity toerana ity, alao eliminena, alao vonoina. Ny sasany moa manaratsy amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy hazahoana toerana anankiray. Ary ny tena mampalahelo ravana hatraty amin'ny fiangonana de misy an'io ady fahefana io koa de mahagaga. Tena manahirana mihitsy io ady seza io, ady toerana, fitadiavana voninahitra. Raha mba tena hanao tokoa moa maninona fa ny an'ny sasany tena miazakazaka mafy mihitsy ho amin'ilay toerana mba hazahoana hoe mba mety miakatra indray zany ny statuako na mahazo tombontsoa koa zany avy amin'ny alalan'io na mahazo voninahitra kely sy ny toy izany de manao ny tsy fanao rehetrarehetra mihitsy. Tsy mety ry havana ny mangataka toerana amin'ny Jesosy. Zay zany hitantsika eto. Ny zavatra tokony ataontsika de zao hoe Jesosy ampiasao amin'izay toerana sahaza. Fa tsy ianao ny tonga de hoe ataovy anary didio meo anary plasy ry meo anary fa mba angatah ianao hoe Jesosy inona ny zavatra hitanao fa sahaza ho de ampiasao. Zay zany ny zava-dehibe indrindra. Indraindray manko rehefa misy ny fifidianana any anatin'ny fiangonana any koa za misy an'izany, mampalahelo mihitsy any mahita ny olona sasany. Tena manao zay zavatra tretra mihitsy, manao propagande mihitsy nefa any am-piangonana, manaratsy ny hafa, atao daholo ty fomba tretra ty. Tena hoe sahirana mihitsy, miedinedina, manao akanjo ohatran'ireny indreny mihitsy. Mizara zavatra aza ny sasany, azahoana vato. Fitiavam-boninahitra daholo ny ambadika izany e. Fitiavam-boninahitra daholo ny ambadika izany. Tandremo ravana fa manaonao foana ane ny olona rehefa tia voninahitra. Azano hitantsika eto, nanaonao foana ny renin'ny Zebedio, renin'ny Zafady, renin'ny Jakoba sy Jaona. Satria mitady fahefana, teo lehibe, mitady voninahitra. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe manahoana ianao sy ny fitiavam-pahefana, anisan'izany ve ianao? Mitaonanao ary havana amin'ity anio ity. Mba tena hanala zay mety ho endrika fitiavan-tseza rehetra anatintsika any. Io ane ravana tsy voatery hoe fitiavan-tseza ery amin'ny antemerapireneny. Fa misy io hatrany am-pianarana any, hatrany am-piangonana any, hatrany amin'ny toerana, hatrao amin'ny fianakavianao koa aza. De misy io. Misy io. Ka tena angatao amin'ny tompo mihitsy hoe tompo isora ty anatiko zany fitiavam-boninahitra zany. Fa ataovy mahay mianina sy manaiky zay hitondranao sy ametrahanao afotsiny aho. De zay ny zava-dehibe indrindra. De zay ny zava-dehibe indrindra. Angatao mihitsy ny fanahy masina ampitoetra ao anatintsika zany fahamarinana zany mba tsy hahatonga ny saintsika ho voavilivily
ka ho lasa tonga amin'izany fitiavam-pahefana izany koa isika. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe ianareo va hisotro amin'ny kapoaka hisotroko ho Jesosy tamin'izy roa lanangataka ny eo akaikiny amin'ny fanjakany. Nareo va hisotro amin'ny kapoaka hisotroko ho Jesosy tamin'izy roa lanangataka ny eo akaikiny amin'ny fanjakany. Hitantsika izany ny andininy faharoa amby roapolo tapany faharoa. Andeva tiako ny andininy faharoa amby roapolo. Jesosy namalaka nanao taminy hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hosotroko? Ainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hosotroko? Raha dika amin'ny fomba tsotra zany ny teny Jesosy teneniny dia hoe vonina hisotro ny kapoaka mangidy zany nareo. Nareo mitady plasy io vonina hisotro. Teny Jesosy fa misy sakrifisy be anery avana vao mety ho azo zany toerana zany ka vitanareo, voninareo. Tsy homena amin'izao. Tsy homemena fotsiny amin'izao zany ka hoe anaovana resaka badibadika aty. Fa tena izay olona mendrika na havita ny aritra no atao amin'izany. Na Jesosy zany rehefa nitsangana tamin'ny maty izy na havita ny sedra ny azo fijaliana izy, dia izay izy no niteny hoe efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Zany hoe tsy nisy crown, voninahitra zany, le satro-boninahitra, raha tsy nisy cross azo fijaliana. Tsy nisy gaine raha tsy nisy peine. Tsy nisy édifice, zany hoe zavatra nitsangana raha tsy nisy sakrifisy. Eto zany Jesosy dia maneho miharihary fa tsy resaka kolokolo na favoritisme hoe malalalala olona na nepotisme. Nepotisme indray dia hoe resaka mpiatrano an-trano, akamakama na fianakaviana, tsy izany no azahoana toerana sy fahefana. Fa tena misy ny zavatra sarotra tsy maintsy zedraina. Mety ohatra zany zao hoe ny concours, ny examen, ny entretien sy ny ohatran'izany. Tena misy. Fa tsy homemena fotsiny tahaka izany. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Ary tena zavatra tsara ho fianatra io ry havana. Tena tsara ho fianatra io nataon'i Jesosy io. Tsy hoe akaiky ary reto olona reto dia amboamboarina na atao an'izao fa tena hoe zay ny aritra sy nahavitany mendrika ihany no tokony hazo ny toerana. Mampaneo ny haravana ny zava-misy indraindray. Misy olona tsy mianatra akory izy. Tsy manana le diplôma araka ny tokony ho izy akory izy, nefa izy mikendry toerana ambony dia ambony. Satria nahoana? Manana olona izy ka. Ary manana vola koa izy asisika. Dia lasa fahafantaran'ny olona no azahoana toerana. Dia miazakazaka ataon'ny olona misolelaka mahalala ny ity sy mahalala ny roa satria izay no azahoana toerana. Ary zany zavatra toeran'ity tenin'Andriamanitra ity zany. Toeran'ity tenin'Andriamanitra ity zany. Tsy izany ho Jesosy. Tsy izany fa vonina hisotro amin'ny kapoaka mangidy. Vonina hiaritra, handalo amin'ny sedra rehetrarehetra. Fa zavatra toy izany no azahoana toerana fa tsy zavatra hoe amboamboarina resadresaka ohatran'izao fotsiny. Misy resaka mampalahelo ary indraindray any amin'ny toerana sasany fa lasa resaka fiaviana. Zany no azahoana toerana. Rehefa samy zahako ny olona avy any ananina ohatra avy any andrefana. Dia izay olona avy any andrefana rehefa tonga eto ka manao entretien eto dia ireny no alaiko. Zava teo ampovoantany tena be teo ampovoantany no alaiko. Zava avy any Betsileo dia ny Betsileo no alaiko. Zava ary amin'izao lasa misy ohatr'izany indraindray milafika ao ambadiky ny fanendrena sy ny fanomezan-toerana. Ary tena mampalahelo. Indraindray ny sasany resaka tsara tarehy sy bika, lokony hoditra. Misy anefa tena niaritra ary misy anefa tena niezaka, misy anefa tena hoe nanao ny rehetrarehetra mihitsy ary mendrika an'ilay toerana fa lasa tsy reny no mipetraka eo fa ilay olona mahalalalala olona ato ambadibadika ato fotsiny dia reny no apetraka. Ary zany anie tsy mampandroso e. Zany tsy mampandroso zany. Na dia hatrany anatin'ny fiangonana ary dia mampalahelo. Fa tsy izay olona tena hita fa tena mba niaritra, nisotro ny kapoaka mangidy, nanana fitiavana, tsy niala mihitsy. Tsy reny anie no ataon'ny olona filoha e. Fa ny olona manam-bola, indraindray aza misy olona vao tonga avy any vao telo volana izy ny tonga anatin'ny fiangonana, ataon'ny olona filoha reny. Satria manam-bola, manana vola asisisika ka, manana zavatra ohatran'izao ka.
Zany tsy mampandeha. Zany tsy mampandeha ny asan'Andriamanitra. Satria tsy izay tena olona niaritra no mena ny voninahitra, fa omemena fahatany fotsiny zany. Tsy misy fiaretana intsony fa lasa ny fahalalana olona ny zava-dehibe indrindra. Aoka izay ravana ny nepotisma. Aoka izay ny fanomezan-toerana ny ranona sanana satria hoe akamakama, fanaovana kitranotrano, ny havanao daholo no ao ambadika ao ery sy etsy. Aoka izay ny favoritisme. Hoe ka reto olona very, reto olona ohatran'izao, reto olona ohatr'izao dia renina no amena ny toerana. Tsy mandroso sika raha mbola izany ihany. Ary izany no aseho an'ity tenin'Andriamanitra ity. Izay olona tena niaritra ny mafy. Misy olona tena niaritra ny tao ary tena niaritra nandalo tamin'ny lavitra sy ny sehatra sy ny dingana rehetrarehetra mihitsy. Mendrika azo ao ilay toerana ireny olona ireny, fa indraindray ho ditsita satria ohatrany hoe tsy fantatra. Fa reto ilay olona misisisika amin'ny alina tonga ny miaraka amin'ny zanany reto dia azafady kely, manao ohatrany ataon'ny renindry Jakoba sy Jaona mihitsy. Makamaka audience any dia mangatangataka toerana any dia reny no apetraka. Tandremo fa tsy miara-dalana amin'ny Jesosy zany. Tsy miara-dalana amin'ny Jesosy zany. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao dia izao. Manao ahoana isika? Vonona hiaritra ve sa mitady nitsin-dalana? Mitaonanao ary havana. Aleo foana ihany mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana. Fa aza mandeha amin'ny lalan'ny nitsin-dalana zany fa lalan-kitakosozy ny fomba fiteny. Tsy mety. Mamarina ny akady. Mamarina ary zany tsy mampandroso ny toerana maro satria tsy izay olona tena mendrika no apetraka amin'ny toerana fa fahafantaran'olona fotsiny ny zava-dehibe indrindra. Angatao ny fanahy masina hitarika antsika ary havana. Aizantsika mandray tsara ny tiany Jesosy ambary eto. Ny famarinana farany izay hitantsika koa nefa dia izao ny raiko ny manome toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona. Ny raiko ny manome ny toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako ho Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona. Hitantsika izany ny 2 tapany farany sy ny 7. Ozy izy ireo lahy taminy vitanaika. Ozy ireo tamin'ny hainay ihany. Fa ho kosa Jesosy taminy hisotro amin'ny kapoaka tokoa nareo. Fa nipetraka eo amin'ny tanako ankavanana sy eo amin'ny tanako ankavia dia tsy ahy nanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Eto izany hitantsika fa Andriamanitra manamboatra ilay toerana, izy nanamboatra an'ilay seza dia izy nefa mahafantarao izy no apetraka eto. Fa navitanareo azy ny hisotro ny kapoaka izay nisotroko ary mety ho vitanareo ihany. Dia tsy voatery tonga dia tsy maintsy hipetraka eo nareo. Zany hoe na dia ny miaritra ny mafy aza zany ho Jesosy mbola mety tsy ho tafapetraka eo fa tena hoe izay voatendrin'Andriamanitra ihany. Izay voatendrin'Andriamanitra. Dia tena maneho mihitsy zany fa fahefan'Andriamanitra zany. Fahefan'Andriamanitra zany no mametraka ny olona amin'ny toerany. Andriamanitra tsinona ny tompon'ny fahefana rehetra. Andriamanitra ny tompon'ny fahefana rehetra ka mety ho vitanareo ihany ozy izy. Na vitan'ireo mpianatra rehetra koa ny hisotro ny kapoaka saingy ilay hifidy hoe izy amin'reto zany no apetraka eo. Andriamanitra ny manao izany satria izy ny mahalala hoe iza ny nanamboarina nyity toerana ity. Andriamanitra ny manendry ny mpitondra. Romana 7:20. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra. Ary izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Ary izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Andriamanitra ny manendry sy mametraka ny olona eo amin'ny toerana. Zava-dehibe zany ary aseho an'i Jesosy Kristy eto zany. Izy no manome an'izany fahefana izany izy. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Fahefana zany ry havana dia an'Andriamanitra io. Ary ny olombelona zany dia mampiasa ny fahefana io aoka antsika andinika tsara ary hoe ampiasaiko araka ny tokony ho izy ve ny fahefana izay nomen'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ka izany nanendry anahy ho ito amin'ity toerana anankiray ity. Na inona kajikajy ataon'ny olona ahazahoana toerana ry havana. Na ny anatin'ny toeram-piasana zany, na ny anatin'ny fiangonana zany, na eo anivon'ny firenena zany, dia taddio mandrakariva fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Ary matoa tafapetraka eo ny olona dia izay zany. Nisy akôry tsy maintsy nisy fanekena avy amin'Andriamanitra aloha zany ny ahatanteraka an'izay eo hoe apetraka amin'ireo na dia mety hoe nandeha tamin'ny lalan'ny tsy fahamarinana aza ilay olona.
Ndraindray manko mety misy an'izany izy loha hoe aizako ve de alatra sy fitaka ve na azahoany toerana ry pastera de hoe Andriamanitra ve nanome azy ilay toerana. Tsy voatery Andriamanitra nametraka azy teo fa ny eken'Andriamanitra ny hipetrahany teo. Ary le fahefana izay ampiasaina eo dia fahefana Andriamanitra. Zay zany aloha. Tsara ho fantatsika zay. Misy manko ravana natao hoe volonté absolue sy natao hoe volonté permissive de Dieu. Natao hoe volonté absolue de Dieu dia ny hoe tena sitrak'Andriamanitra mihitsy hoe ity olona anankiray ity no hoeto amin'ity toerana ity. Zay ny volonté absolue. Fa ny volonté permissive zao navelan'Andriamanitra ny olona anankiray hoeo amin'le toerana. Na de hoe nanao zavatra tsy araka ny sitraponana izy na azahoany an'io toerana io. De amin'izay fotoana izay zany tsy maintsy nisy eny avy amin'Andriamanitra foana vao tafapetraka teo zany droloka. Zay ny mahatonga hoe nomeny le fahefana zany le olona. Fa rehefa avy eo kosa misy vidiny iny satria le volonté absolue de Dieu izy fiadanana ho an'iny olona iny manatanteraka le asa. Fa le volonté permissive zany navelan'Andriamanitra fotsiny fa tsy tena io zany no safidiny fa ny ekeny. De amin'izay fotoana izay tena ho sahirana io olona io amin'ny fanatanterahany asany ary ho hita mihitsy le hoe ity tsy le ity mihitsy le tena avy amin'Andriamanitra. De misy an'izany ka mila manaiky isika fa ny fahefana izay ampiasain'le olona aloha de zao avy amin'Andriamanitra. Tsy maintsy efa nekeny vao tafapetraka amin'ny toerana io olona anankiray io. Ary zany ry havana mahatonga antsika rehefa misy ny fifidianana na aiza zao mivavaha tsara mihitsy. Eto ambavaka tsara mihitsy. Andriamanitra mangataka tolo-tsaina avy aminao zay. Aoka re zay mba tena olona sitrakao olona zay tena le tianao, olona zay nanamboaranao ny toerana io ny toetra amin'izany toerana zany. Raha vao zay rehetra tsy nambolen'ny tananao. Kajikajy ny olombelona. Raha vao fa aoka zay tena sitrakao no tanteraka. Mila vavaka, mila tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra mihitsy. Eto koa zany ditantsika fa tsy miray tsy kombakomba ny kristianina amin'izay mety ho resaka fanonganam-panjakana. Na mety ho fanonganana mpitandrina, na mety ho fanonganana ny tale jeneraly, na fanonganana nitsy satria ny fahefana izay ampiasain'ireny olona dia fahefana Andriamanitra zany nanao eny nanome azy le fahefana. Ka raha manongana azy ianao dia manongana sy manohatra ianao araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romana 7:20 hoe izay manohatra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra ary izay manohitra dia ahazo fanamelohana. Zay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Indraindray manko sarotra amin'ny olona mandray an'izany nefa dia mila raisina mipahatsorana fotsiny tahaka an'izany ilay izy. Ny fanoherana ny fahefana ravana dia fanoherana an'Andriamanitra na metraka ilay manam-pahefana teo amin'ny toerany. Avelao foana Andriamanitra no hanala azy eo. Misy fomba ahafahan'Andriamanitra manala azy foana eo. Aleo andeha amin'ny ara-dalàna foana fa aza atao adiny tsy lamboto. Fa raha izany dia manohatra isika, manohatra an'Andriamanitra isika, ilay nametraka ilay olona teo amin'ny toerany. Ary zany dia mila toriana foana ane zany. Tsy misy resaka hoe atoko politika zao na izao ianao dia zay vao mitory an'izany ianao fa zany ny marina. Ary zany mila ianarantsika kristianina rehetra zany. Satria Andriamanitra ozy Jesosy no manendry sy mametraka ny olona ray eo amin'ny fahefana, eo amin'ny toerany. Ny fanontaniana mipetraka amiko aminao zany dia izao hoe manana fahefana ve ianao? Inona ny fahefana nomen'Andriamanitra anao? Mitaona anao ary havana. Ampiasao araka ny tokony ho izy aza mandisy fanantenana ilay mifidy sy ny antso anao. Fa tanterao araka ny tokony ho izy zay zavatra hafaly ilay mifidy sy ny antso anao. Eo amin'izany toerana zany. Fahefana ampindramina io, taddio fa mbola ho alaina aminao io ary mbola hanadinana anao koa indray andro any. Raha fitinina zay rehetra voalaza teo ary dia izao hitantsika teo hoe voalohany tsy fantatrareo izay angatahanareo Jesosy tamin'izy telo mianaka nangataka toerana ao amin'ny fanjakany. Tandremo ny fitiavam-pahefana ry havana fa mampanaonao foana io aza mangataka mihitsy hoe Jesosy meo anary toerandry fa angatao fotsiny hoe Jesosy ampiasao amin'izay fiatatrao fa mahazo sahaza ho zakako dia ho izay. Zay ny vavaka tena feno fahendrena. Ny faharoa dia hitantsika teo koa manao hoe hainareo va nisotro amin'ny kapoaka isotroko Jesosy tamin'izy roa lahy nangataka ny eo akaikiny amin'ny fanjakany. Misy sakrifisy averiko ihany ny fahazahoana ny zavatra rehetra fa tsy homemena fotsiny ohatran'izany. Ary zany fomba fisainana zany tokony ho fomba fisainana entintsika miatrika ny fifidianana sy fametrahan'ny olona amin'ny toerany. Jereo zay tena niaritra, jereo zay tena mendrika. Aok'izay ny nepotisme, aok'izay ny fahalalana olona, aok'izay ny tranotrano fa zay tena mendrika hapetraka amin'ny toerany. Ary ny farany
Ditantsika teo koa hoe ny raiko ny manome ny toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako hoy Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona. Na dia vitanao ihany ara ny zavatra rehetrarehetra sasany dia tady teo fa Andriamanitra mametraka ny olona amin'ny toerany sy amin'ny fahefany. Ka rehefa napetraka Andriamanitra tamin'ny toerana anankiray ianao dia tady teo fa an'Andriamanitra io fahefana izay ampiasainao io. Ampiasao araka ny tokony ho izy ry havana. Ampiasao fa mbola olona ho ampamoahany ianao ny amin'izany. Ho an'Andriamanitra ry iran'ny voninahitra. Amen.